Andriamatoa Prime Ministre lehiben'ny gouvernement. Ramatoa Kestora misolo tena Andriamatoa filohan'ny antenimieram-pirenena. Andriamatoa filohan'ny fitsarana avo. Andriamatoa filoha lefitry ny fampihavanana malagasy na ny CFM. Isika mpitsambana ao amin'ny maharitra ny antenimieran-dolona sy ianareo olona namana. Ianareo mpitsambana ao amin'ny gouvernement. Andriamatoa talian'ny kabinetra misolo tena Andriamatoa filohan'ny filakevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tany tandalana HCDDED. Andriamatoa talian'ny kabinetra misolo tena ny filohan'ny voamiera maleo tena misahana ny fifidianana CNI. Ianareo mpanao gazety namana. Ianareo vahinina saina manatrika izao lanonana izao, tompoko lahy sy tompoko vavy. Raha midona hono ny alakarabo zanajovy no tsy ho maramila, ary raha migiadona ny fotoam-piasana hikarakarana andraram-pirenena iza no tsy ho volona na dia anatin'izao taotsarotra izao aza. Fotoan-tsarotra tokoa satria na aiza toerana le na inona fotoana iaonana dia io fitandremana ara-pahasalamana io no tsy maintsy vetesina sy tsy maintsy ankatoavina. Na izany aza tafahoana soamatsara eto isika. Eto ndray zany isika amin'ity andro androany ity, ary voatondro ny lalam-panorenana anombohana ny fivoriana ara-potoana voalohany tanterahan'ny antenimieran-dolona amin'ity taona 2024 ity. Mpanao lalàna isika noho izany dia mpanara-dalàna. Tonga eto isika miaraka amin'reto vahiny nasaina, tsy nisy solafakandalana na tafitohana mandeha, tsy nisy azo tsampina raha ny ainga tany amin'ny toerana ny avetsika tsirairay avy, fa tody eto amin'izao lapa natao ivoriana izao ka mifakahita mpifaliana. Izany no tanteraka nefa dia atao Andriamanitra Andriananahary ny vimbina sy ny tantana antsika koa isaorana izy. Isika rehetra kosa tolorana ny arahaba, tsy ho soritsoritana tahaka ny volo anefa na avavaina tahaka ny ketsa, fa asina na asina ankolafiny tahaka ny ankondro, fa atao tin'ny ranaka andry amin'ny daonasina bango tokana ihany de vita. Koa arahaba tompoko lahy, sarasara tompoko vavy. Zava-dehibe ny fotoana iaonana, tonga manotrona atsika loolona, ireo mpitondra mpiara-mitantana izay etohan'ny ravikazo tsy misaraka amin'ny mahatao miaraka amintsika ka anehoantsika fankasitrahana hatrana. Sindanina manokana eto Andriamatoa Premier Ministre filohan'ny gouvernementa noho izao fahatongavany nakaja sy manamboninahitra isa tokony sy mpiara-mombonantoka ny mpanao gazety ny vahoaka malagasy mahita mivantana amin'ny alalan'ny televiziona malagasy, mahita izao lanonana izao manandanja tokoa ary manara-maso ny fizorotra ny fiainam-pirenena. Hotrolony izany rehetra izany isika olona ka dia mahatsiaro ho mananjara tokoa ary dia safinoniko ny hafaliana. Ary moa tsy toa ny rony fody lahy tsy dia ndray lovy rony ve, ka sady miramirana ny falifaly tojo ny masoandro manjamanja raha fararano, ka falifaly ny foa izay rehetra jeren'ny maso dia mahasondrina avokoa. Ny rahona hono no misonitra asesiky ny rivotra. Ny rahona hono no misonitra asesiky ny rivotra. Ny omby no mimaha asesiky ny zanany. Ny akoho no mikiakaka asesiky ny atodiny. Ianareo rehetra tonga eto asesiky ny fitiavana sy ny fiara-miasa ho an'ny tombotsoam-pirenena, koa dia raiso ny fisaorana sy fankatelemana atolotsay anareo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, araka nefa voalaza teo am-panombohana dia lanonam-panokafana ny fivoriana ara-potoana voalohany ny antenimieran-dolona izao atrehitsika izao. Fivoriana
andiniana lafinjavatra maro momba ireo volavolan-dalàna. Misy 8 raha ny taremarika voaray ny isan'izy ireo volavolan-dalàna hodiniana. Anisan'izany ny volavolan-dalàna mikasika ny pôle anticorruption izay natolotry ny député Idi Alson izay voafidy tao Ampania Ouest. Ao ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny fanjifana ny taoka gasy izay natolotry ny député Razaf Tsiandrofa Jean Brunel, vice-président ny Assemblée nationale. Ao ihany koa ny volavolan-dalàna mikasika ny statut de l'opposition et des partis d'opposition izay natolotry ny député Razaf Tsiandrofa Jean Brunel, vice-président ny Assemblée nationale. Ao ihany koa ny volavolan-dalàna izay mikasika indrindra momba ny ordre des géomètres experts à Madagascar. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny procédure de reconstitution des documents fonciers et topographiques. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny statut des enseignants-chercheurs et des enseignants de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ao ny volavolan-dalàna mikasika ny autonomie des universités et des établissements publics d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Ary ao ny projet de loi 011-2020 du 8 décembre 2020 portant loi de la règlement 2017. Mbola mety misy koa anefa ny volavolan-dalàna mbola mety ho avy. Andraikitra miandry atsika olona avokoa izany koa dia mampahery atsika ary mahavita ny adidy amin'izao session izao. Ampatsahivina ve isika olona fa anatin'ny asatsika ihany koa ny fisoloana tena ny vondram-boakapatra hitsinjara-pahefana ny elanelan'ny fotoam-pivoriana teo, ilay fivoriana farany teo zany sy ny amin'izao fivoriana ara-potoana izao dia inona fananaovantsika fiara-miasa tsara tamin'ireny faritra hiadintsika tsirairay avy ireny. Miainga ny fotony tokoa mantsy ny fampandrosoana ary any amin'ny fokotany ny commune, district sy ny faritra no anatanterahana izany. Manana didy goavana amin'izany isika olona koa alao hery ary. Miainga ny fotony ny asa rehetra ho fanatsarana amin'ny fiainam-bahoaka ary amin'ny alalan'izany no hitarafana na tena miroso marina amin'ny fitsinjaram-pahefana na ny décentralisation tena izy isika. Isaorana manokana ianareo olona fa nandritra n'izany fotoana anelanelan'ny fivoriana tsy ara-potoana sy izao ara-potoana izao dia nanao ny adidy saika manerana ny nosy any amin'ny faratra izay misy anareo tsirairay avy anareo. Ankasitrahana tokoa fa amin'ny fotoan-tsarotra toy izao no ahitana ny namana tena namana. Amin'ny fotoan-tsarotra toy izao misy mivalanaretina izay mamely saika amin'ny faritra maro eto amin'ny Madagasikara dia nampahery reny vahoaka any fotony reny ianareo. Ary tsy vitan'izany ihany fa mbola nijery ny problema any fotony ary mitondra an'izany mba hitadiavana vahaolana aty amin'ny fitondrana mpanatanteraka ary dia isaorana indrindra ianareo amin'ny gouvernement mandray andreny fitarainana reny amin'ny problema avy any fotony reny ary dia isaorana indrindra fa maro amin'izy reny no efa ahitana vahaolana. Ho an'ny tenanay manokana dia teo anelanela zany mpitao fivoriana zany dia anisan'ny satonany any izay tsy maintsy nalea satria niantso atsika niavana avy any amin'ny faritra Sava tamin'ny fiandohan'ny volana aprily iny
ka nanataterana fivorina tao Sambava ny raha to tompona andraikitra Isatsokajany any amin'ny Vondraboakaparitra itsinja Rapahefana. Atrikasa fitoanandoha natao ahitana ny hevitra momba an'ireo voly fanodina indrindrindrindra moa zany fa problema ny lavanilina dia isaorana ireo olona izay maro niaradi tamin'ny tenanay tamin'izany. Nisy ihany koa ireo dia izay natao tany amin'ny faritry tasy nijerena indrindrindrindra ireo marary vokatry ny corona virus ary nitsidiana ny hôpitaly tao Miarinarivo ao ihany koa tao inona moa izy iny azafady fa adiniko tao Soavinandrina dia mbola tany vakina karatra koa itsika nijery ny problema tany tamin'ny faran'ny herinandro teo satria mirongatra zay tsy izy io arety mandonjo io tany ary nitsiditra hôpitaly tsika nijery an'ireo hôpitaly maro zay nisokatra ihany koa na ny hôpitaly privé zany na ny hôpitaly ara-panjakana na ny hôpitaly Maseur dia samy nitsidiana avokoa notolorana fanafody izy ireny, notolorana kodoro, notolorana farafara ary notolorana vatsy ara-tsakafo ireo marary mba ho fampiherezana azy. Isaorana daholo isika rehetra izay nandray anjara tamin'ny dia masina ho an'ny tanindrazana izany. Tompoko lahy sy tompoko vavy, mety efa fantatrareo nefa dia mbola ataonay ambety teny ny hoe anisan'ny vahaolana eto amin'ny firenena ity ny fandalana ny fihavanana. Ny fihavanana dia tokony ho toavina sy ho ajaina ary tandrovana toy ny anak'Andriamaso. Na inona hevitra tsy mitovy tsy atao ambany zavatra ny fihavanana, fa ny olona mandala ny fihavanana dia manalavitra ny fankahalana, ny valifaty, ny familianana, ny lolompo, ny fiantsina, ny fifandranitana sy ny sisa. Fa ny olona mandala ny fihavanana kosa dia mandefitra amin'ny fotoana ilany zany, tsy mitahiry alahelo antra ny namana, lavitra ny fankahalana ka tsy aleo ve tsikitsiky sy fifaliana ary firaisakina no ampanjakana eto ao anatin'izao fotoatsarotra izao, satria sitrany ahay manampy tosika ny fanafody izay hofomenan'ireny marary zany fandalana ny fihavanana izany. Hoy tokoa mantsy ny fitenin-drazantsika, alao veritsika alakalam-bola toy izay veritsika alakalam-pihavanana, ary izay mitambatra vato izay misaraka fasika, izay mitambatra mafy izay misaraka vasoka. Raha samy mandala izany fihavanana tena kolotsaina malagasy izany isika dia samy feno fifaliana sy ho maivana tokoa, satria hiasa marina ho amin'ny fampandrosoana ny firenena malalatsika. Ho anay manokana dia resy lahatra izahay fa antson'Andriamanitra ho an'ny malagasy no fandrariana ny fihavanana amin'ny lafiny rehetra. Teknika mpifandraisana tena mahomby io fihavanana io raha toa ka samy resy lahatra fa ataotsika vaindondra rahatrany ho an'ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara. Ka andeha isika anatsahatra ny herisetra ambava sady tsy mahasoa atsika izay ary satria koa zany fiantsina fanaovana herisetra ambava izany dia mampiakatra ny tosodra sy mandratra izay antefany ihany koa inona ny tombontsoa ho azon'izany? Tombony ratsy aza satria ny vahoaka mifandrafony dia ho sahirana amin'izany tsy fitovikevitra zany ary ampikoroso ny firenena, tsy ho tanteraka anie izany. Raha ty tanindrazana marina isika ka te hampandroso ny firenentsika dia tiavo ny tany ary tiavo ny olona mivelona eo amin'izany tany zany amin'ny alalan'ny teny fifanajana sy ny fihetsika tsy misy fiatsaram-belatsia. Aiza tokoa ve ka amin'izao fotoatsarotra zao
izay andalova amin'ny firenetsika toa ny firenena maro ihany koa dia miara-mahita isika ary mibaribary fa maro ireo marary feno ny hôpitaly mbola misy ihany koa ireo toerana izay hôpitaly atao eny amin'ny hôtely na ny centre de traitement Covid-19 maro izy ireny no efa tafatsanga maro ireo marary mbola tsabono any atokantrano aiza ve ka dia ao amin'izany vaninandro zao ny sasany dia miantso vahoaka mba hidina an-dalambe hivelo vilany hitsioka sifflet ao ka marina tena mba sangy mihoatra ny loha ko dia atsipy ny teny atandroko ny omby atsipy ny tady atandroko ny omby atsipy ny teny ao am-pomy malala tompoko lahy sy tompoko vavy miariary tompo tafakandrefa tanàna tokoa mantsy no afitsiky ty areto mandringana ity maneran-tany ny aretina ary misy ny firenena izay tena voamafy raha tsy hitanisa fotsiny ohatra ny any Brésil ohatra ny any Angleterre dia efa mahatratra 125,000 maty ohatra la Frantsa izay tsika maro manana fianakaviana any efa misy 100,000 maty mbola maro ireo toerana toy ny any Inde izay enitsika amin'ny haino manjery fa tena mandripaka ain'olona maro ao anatin'ny ray andro miantra amintsika eto Madagasikara io aretin'io ary tao anatin'ny herintaona mahery zao dia mbola manao ezaka tsika hitsabona an'izany ka maka heretrany ireo malagasy ny lozakavana modimandry maniry fahaizitranana feno an'ireo mbola ao anatin'ny aretina ary mirary atsika rehetra ho lavitra zany aretina izany maka hery manokana ireo mpitsabo ary mampahery ihany koa ny fianakaviana izy ireo izay maro amin'ireo mpitsabo tokoa mantsy no ny indosina fahafatesana tena sarotra ny asanareo mpitsabo ianareo zao ny tena iantehera amin'ny vahoaka koa dia makasitraka sy makatelina indrindra amin'ny rispo sy ny fankahirezana indrindra ny marary izay sitraninareo mivavaka ho anareo hatrany izahay ao koa ny mpitandro ny filaminana izay tsy mitandro asasarana manampy ny mpitsabo amin'ny alalan'ny fiarovana sy fanaraha-maso ny vahoaka asa masina ataonareo izany ka inona fa tsy hisy anao kototoa ao anatin'izany ady izany ady atao amin'ny fahavalo izay tsy hita maso izay antrehantsika dia tsy mitsahatra mikaroka vahaolana andro amanalina ny fitondram-panjakana tarihan'Andriamatoa filohan'ny repoblika Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tena hita sy ary azo tsapahitanana tokoa ny ezaka ataon'Andriamatoa filohan'ny repoblika tsy moramora ny ady ary isorana indrindra ianareo amin'ny gouvernemanta tarihanao Andriamatoa premier ministre fa metanana aminy mafy ny ady ary tsy miravoravo tanana izy satria tsy ho kivy fa miatrika hatrany anio ady amin'ny fahavalo tsy hita maso io ho tokoa io mantsy ny taolo velo ranombazimba izay mivadika loha kely ila dia toy izany ihany koa velo ranon'ny filoham-pirenena filohan'ny repoblika tsy maintsy mandresy ny malagasy ary tsy maintsy tafita Madagasikara amin'io ady atao amin'ny valana aretin'io tena makahery anao sy ny mpitondra rehetra tsy ankanavaka misedra izao ady mafy izao zahay eto amin'ny antenimera-ndo olona ho atsika vahoaka ary inona no takina amintsika ny fanarahana antsakany sy andavany ireo toromaritra sy fepetra manasa tanana manaja ny elanelana tsy mitangorona manaiky ny andro natokana hanaovana fiboana sy ny sisa efa haitsika izany saingy ny mampalahelo dia maro ireo tsy mampiatra an'ireo fepetra ireo matoa maro ireo ndosy ny fahafatesana dia tiana ihany ny mampahatsiahy
fa maro ihany koa ireo tratry ny aretina kanefa dia mitaraikiraiky sy mangatakandro alohan'ny amonjena ny toeram-pitsabony koa dia mbola antitra termeto ihany fa efa loalika ny rambariny zay vao tonga isika marary sasany vao mamonjy toeram-pitsabony efa tara loatra fa raha mba tonga ara-potoana ny marary dia tsy isy zao ndoso ny fahafatesana marobe izao koa dia mbola manentana trany antsika vahoaka zay mieno an'izao kabary fanokafan'izao mba raha vao misy solitra aretina dia hamonjy ny toeram-pitsabona satria fantatra fa dia tiana mafy dia mafy tokoa zany tratrany aretina zany zay indrindra no tena isoroana azy mba tsy ho tonga amin'ilay atao hoe cas grave. Tompoko lahy sy tompoko vavy ry loholona mpiara-miasa isany ny loholona ono ravaky ny firenena fa sady kady ny voninahitra sady tabia no rehare sady mpanolohevitra ny mpanolotsaina koa manentana izahay mba tsy hisy na iray amintsika aza andrarakilo ambe-andoha dia samy anao araky zay ho tratrany amin'ny asa-kinina amin'ny ania ho fampandrosoana ny firenena isika tsirairay avy. Eo am-pamaranana dia mirary soa tsika rehetra vorolaniny etona sy asika vahoaka mijero amin'ny alalan'ny aino manjery ho tainjanahary mandrakarivany ho mpanarivo roa ray miantsinanana tsy vahiny miakandrefana tompotany mianatsimo milolotrafiny mianavaratra mibatany tratrany koa dia maleova mahalasana ahazaka ny adidy sy ny andraikitra ka tsy ho azo avela irery ny vahoaka malagasy fa itsika dia anoy ary tsimbina azy ireo hatrany ambaranay ary fa misokatra ny fivoriana ara-potoana voalohany ataon'ny antenemeran'do olona amin'ity taona raiky am'izao 24 ity. Misaotra tompoko lahy, makasitraka tompoko vavy.